faly mitsidika ny tokantrano indray amin'izao alina izao tokolasy tokovavy ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ireo lohatenim-baovao avy hatrany. Aorian'ny fidinana ifotony izay ataon'ireo mpikambana ao amin'ny seniany ny mifaritany indray no amaritana ny dingana faharoa tanterahana amin'ny fampivondronana ny antoko politika sy ny firaisamon'ny pirenena raha ny nambarany mpapakateny ny seni. Tsy mbola mikatona ny fandraisan'ireo sosikevitra rehetra ho Isoavandriamartafika saingy no mariany kosa fa efa voaravina avokoa ny hevitra rehetra nandritra ny fampionana voalohany izay no tanterahana ny 4 Mars ary efa nalefa ny seni amin'ireo firaisamon'ny pirenena sy ny antoko politika. Lehilahy efatra voalaza ho jiolahy no maty voatifitry ny polisy ny FIP tao Toamasina Androany tamin'ny 7 maraina. Saika ana tanteraka fanafiana izy efatra ireo no ravainy ny mpitandro ny filaminana raha nitatra nataony itony papan'olana tao Toamasina ny tolakandro teo. Fiarabe mpitatra misy 520 ny tokony asa amin'ny fandrofana ny fako eto Antananarivo renivohitra saingy tao anatin'ny iray volana izay tsy mihoatra ny 20 ireo fiara mitatitra fako ireo ka mitarika ny fivangongon'ny fako raha ny nambarany Italia misahana ny fanadiovana ao amin'ny sampandrarany fanadiovana eto Antananarivo renivohitra. Raha fiarabe misy 710 mantsy no mitatitra fako efa banga fiarabe misy 9 nefa ireo fiarabe 9 ireo mahavita mitatitra fako hatrany amin'ny 20 taona isan'andro ka miteraka fahatarana amin'ny fakana ny fako izany raha ny fanazavana azo hatrany. Azo kosa isika dia hiaraka amin'ny miorana araka ny tsaro fantatra mikasika ny mety ho toetry ny andro. Mirabatsika rehetra any an-tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbao ary ho fantarintsika indray hoe toy ny ahoana ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandro rapitso alakamisy 7 ny volana aprily taona 2020 sy 2020. Raha mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia saika hivadibadika ny toetry ny andro ho an'ny afovoantany sy any avaratry ny nosy any raha toka ho tsara kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sy sambony. Ndao ary ho fantarintsika izay vinavina ny toetry ny andro izay raha mitapa-maraina ho an'ny afovoantany no ndeha nomboantsika azy dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny atoa fianara-tsoato fa raha ny any nosy be ary no ndeha no izayntsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drao amin'ny nosy be ka vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia ahitana orana tandrifin-drahona ny ato Sainte Marie ato raha toka hibalika kosa ingaby masoandro ny any tapany atsimony nosy any. Ny faritra sisa ambiny kosa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Zay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapany maraina. Ndao fantarintsika manaraka hoe ataony ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany riva jerentsika izay raha toka hoe nisy fiovana. Dia hitantsika amin'izao fa raha ny afovoantany dia ahitana orana tandrifin-drahona izy ny tapany ariva raha toka ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro kosa ny ato Sainte Marie sy Toamasina ato fa raha hijeritsika ny any amin'ny tapany avaratry nosy dia ahitana orana tandrifin-drahona izy. Raha ny maripana ambany indrindra ny jerentsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afovoantany sy ny any fianara-tsoany izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary tazantsika kosa ho an'ny ato Majangato ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandro rapitso alakamisy 7 ny volana aprily taona 2020 sy 2020. Isaorako be da be ianao niaraka amin'ny hatrany farany ary manasanao mpanazarana araka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Mialohan'ny tena idirana amin'izay antsipiriany vaovao izay dia iverenantsika ho arahana vetivety ireo lohatenim-baovao.
Aorian'ny fidinana ifotony izay ataon'ireo mpikambana ao amin'ny CENI ny mifaritany indray no amaritana ny dingana faharoa tanterahana amin'ny fampivondronana ny antoko politika sy ny firaisamon'ny pirenena raha ny nambaran'ny mpapakaten'ny CENI. Tsy mbola mikatona ny fandraisan'ireo sosokevitra rehetra hoy Soavandriamartafika saingy no mariany kosa fa efa voaravina avokoa ny hevitra rehetra nandritra ny fampionana voalohany izay no tanterahana ny 4 Martsa ary efa nalefan'ny CENI amin'ireo firaisamon'ny pirenena sy ny antoko politika. Lehilahy efatra voalaza ho jiolahy no maty voatifitry ny polisy ny FIP tao Toamasina Androany tamin'ny 7 maraina. Saika ana tanteraka fanafiana izy efatra ireo no ravainy ny mpitandro ny filaminana raha nitatra nataony itony papan'olona tao Toamasina ny tolakandro teo. Fiarabe mpitatitra miisa 520 ny tokony asa amin'ny fandrofana ny fako eto Antananarivo renivohitra saingy tao anatiny iray volana izay tsy mihoatra ny 20 ireo fiara mitatitra fako ireo ka mitarika ny fivangongon'ny fako raha ny nambarany tale misahana ny fanadiovana ao amin'ny sampandrarahany fanadiovana eto Antananarivo renivohitra. Raha fiarabe miisa 710 mantsy no mitatitra fako efa banga fiarabe miisa 9 nefa ireo fiarabe 9 ireo mahavita mitatitra fako hatrany amin'ny 20 taona isan'andro ka miteraka fahatarana amin'ny fakana ny fako izany raha ny fanazavana azo hatrany. Idirantsika avy hatrany ary ny antsipirian'ny vaovao eo amin'ny vaovao mikasika ny fiainam-pirenena andray fepetra amin'ny fampandriana ny fahalemana eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara ny FDS izay ivondrona ny tafika ny zandarmaria-pirenena ary ny eo anivon'ny polisy-pirenena amin'izao akatoky ny fividianana izao raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo omaly izay notariany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General Josora Kotoarjona niaraka tamin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena ary ny ministry ny filaminana anatiny. Natao nandritra io fivoriana teny Ampahibé omaly io ihany koa raha ny fampitambavao navoakan'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny ampitoviana ireo ny tadin-dokanga eo amin'ireo sampitandra ny filaminana rehefa eny Ankanja mba azahoana vokatra tsara eo amin'izay asa atao izay rahantsika ny antsiprian'ny vaovao. Ny ministra telo misahana ny fandriampahalemana sy ny fiarovana miaraka amin'ireo komanda ny zandarmaria-pirenena ny tamazora ny tafika ary ny tale generaly ny polisy-pirenena no nanatanteraka ny fivoriana teny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena teny Ampahibé omaly ho fanatsarana ny fiarovana ny fandriampahalemana amin'izao akatoky ny fividianana izao. Ny fanamafisina ny hetsika fiarovana efa natao no tanjona amin'izao fivoriana izao mba azahoana vokatra tsara kokoa ho ny famitambavao izay navoaka ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ny vory teto amin'ny MDN moa zany ny tokony andraikitry ny filaminana androany maraina dia tsy iza koa zany fa ny polisy, ny gendarme ary ny miaramia. Ny zavatra notoniana moa zany dia tsotra manoloana ny fividianana efa ho avy. Ny fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao dia amin'ny fanamboarana ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Izany hoe natao izay andondrana an'izany rehetrarehetra zany ahafahan'ny FDS rehetrarehetra miaraka miasa manao izay hampanira ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Efa misy opération mandeha moa amin'izao fotoana izao izay fanogorana telo tota ka izay indrindra no nampifanarana ny tadin-dokanga izany rehetra zany no natao dia mba hampandifahalemana ny Madagasikara indrindrandrindra hiatrika fifidianana antsika atsoaty. Ny FDS no isahana ny fitariana ny hetsika fiarovana ny fandriampahalemana amin'izao akatoky ny fividianana izao. Ny FDS izay ahitana ny tafika malagasy, ny zandary ary ny polisy-pirenena raha ny fampitambavao navoakan'izy ireo ihany. Efa noresantsika izay mikasika ny fividianana izay aorian'ny fiverenan'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny CENI eto Antananarivo no amaritana ny daty sy ny dingana manaraka ary ny fitohizan'ny fionana momba ny fividianana izay efa natomboka ny 4 Martsa lasa teo raha ny nambara ny mpapakateny eo anivon'ny CENI. Efa nalefana amin'ireo mpanao politika tsirairay sy ny firaisamonim-pirenena izay nandray anjara tao anatin'ny dinika momba ny fividianana ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ny fampionana voalohany hoy Soavandriamartafika nambarany nefa fa tsy misakana izay sosokevitra entina ny voamera-pividianana mandrapahatonga ny daty ny fivoriana manaraka. Mendrika zavatra tsima sy anjara kotony rainy. Ny lalam-pifidianana, ny fanavaozana ny lalàna sy ny fanavaozana ny lafy ny fanisana mpifidy sy ny fomba fiasan'ny CENI, ireo no azo nandravonana ny fionana notariany voamera-pifidianana natrehan'ireo mpanao politika sy firaisamonim-pirenena ny 4 Martsa lasa teo hoy Soavandriamartafika androany.
tsy maintsy hojerena avokoa ireo sosokevitra ary tsy manakana fanovana lalàna ny CENI hoy nambarany. Hatramin'izao aloha tsy nisy hoe sosokevitra mikatona fa tsy tafiditra ao anatin'le fekevitra tsy fekevitra fa le hevitra raviny iny kosa aloha izy nefa na izany tsy zany azontsika antoka le izy fa ao anatina zavatra atao hoe 3 na 4 angamba ohatra hoe momba ny fanavozana lalàna, momba ny fanatsarana fomba fiasan'ny CENI, momba ny fanavozana ihany koa ny lafin'ny fanasana mpifidy reny koa satria mety misy lesoka hitan'ny firaisamoam-pirenena ny toko politika dia nanehoany hevitra ireo teboka roa zany ireo zany tena hoe maro nina ao anatin'le hevitra zay naravana ka ny fanatsarana ny lalàna everiko fa arak'izay fanatsaran'izay tsy misy olona andeha hikipika herim-belona hoe tsy anatsara rehefa hita fa misy zavatra tokony hatsaraina fa ny dingana ao amin'izany zany dia tsy maintsy arakarak'izay fomba fanaovana azy io ihany sy izay dingana faharoa heverintsika fa anaovana an'le fionana dinga faharoa. Aorian'ny fiverenan'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny voamera-pifidianana arak'izany no fantatra ny daty sy ny toy ny fionana izay notarihany CENI io hoy Soavandriamartafika. Izahay atao anivon'ny CENI zao raha vao miverina avy manome tahiraka any amin'ny faritra satria lasany daholo zahay nandray anjara amin'le androany ty rehefa miverina avany dia maripahitra ny amin'ny dingana hoe ahoana zany fomba ahafahana miroso amin'ny fampiantsoana faharoa zany an'le fionana ahafahana hoe mifandraindray amin'ireo ilay antoko politika sy firaisamoam-pirenena miainga avy amin'iny hevitra zay naraviny iny dia miankina amin'le fionana indray hoe inona indray zany ny zavatra mety hoe iarahana mandinika sy fanakalozana. Tsy mitovy ny fifampidiniana tanterahan'ny FFKM sy ny CENI hoy Soavandriamartafika androany. Ny fivoriana karakarain'ny FFKM aloha tsy dia fantatray ny votoatiny hoe resaka fifidianana fotsiny ve sa zavatra kapoben'ny raharaham-pirenena fa ny zavatra azonay ambara dia hoe mety sasanaka samihafa mihitsy. Mbola mandray ireo sosokevitra rehetra ho an'izay lafim-pifidianana izay moa ny voamera-pifidianana raha ny nambarany mpapakateny ny CENI androany. Fa fiarovana seza no ataon'ny fanjakana amin'ny fandrarana ny famiriam-bahoaka ankalalahana ho ny solomam-bahoaka ny Betioka Atsimo Jean-Jacques Rabenirina. Mamela malalaka ny famiriam-bahoaka nefa ny lalam-panorenana ho ihany ity solomam-bahoaka ity. Ny antson'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny atitany ahazaka demokrasia araka i Jean-Jacques Rabenirina manoloana ny fanapa-kevitra noraisin'ny ministerany atitany ny 4 aprily lasa teo amin'ny tsy fahafahana manatanteraka etsika ankalalahana fa tsy maintsy anaty evitrano foarahantsika ny antsiprian'izay. Famiriam-bahoaka na ny fanehoan-kevitra politika dia malalaka ary ny lalam-panorenantsika no mamela izany. Rehefa olom-pirenena na olom-boafidy na tsy olom-boafidy indrindra fa ny olom-boafidy na tokony ndraiky tara-panjakana dia afaka maneho hevitra malalaka. Fa tsotra angamba naozoko amaliana azy. Fiarovana seza no nataon'ny fanjakana fa tsy fandrarana. Satria izao tadiditsika angambany tamin'ny 2018 vanim-potoana ohatran'izao ihany koa. Raha milaza manko andriamatoa ministry ny atitany fa hoe tsy azo atao ny famoriam-bahoaka raha tsy ao anaty trano ihany. Mialatsiny ato mbola kandida ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao tamin'izany tadiditsika ny hetsiky ny 73 député. Milaza ihany koa andriamatoa ministry ny atitany fa hoe tsy tokony miaraka amin'ireo namany ny député raha hanao tatitra ary tokony mihidy ao anaty trano. Efitrano iza ny teo amin'ny 13 mai tamin'izany. Député niza ireo député maro efa 70 député ny firaisana voalohany daholo ve satria firaisana voalohany Merina Antananarivo nanao teo navela zany ny demokrasia tsy vitan'izany fa nilanja vatapaty ary rehefa navela ny fitondram-panjakana tamin'izany satria zany ny demokrasia ko androany mahatateza demokrasia andriamatoa filoha mahatateza demokrasia monsieur le ministre fa zatao fiarovana seza ny demokrasia ka kolevonao eto Madagasikara. Fa sehatra iray ianony ny sitendran-drena solony haiko ny etaetan'ny vahoaka ny miavatoro mialohan'ny anapahany hevitra amin'ny fandraisan'ny andraikitra eto amin'ny firenena hoy Jean-Jacques Rabenirina tao Tomasina.
tonga nametraka io birao io moa ny solombahoaka voafito tao Betsika Atsimo sy ny solombahoaka ny Feneriva-Tsinanana Mohamad Ahmad ary ireo mandrafitra ny birao nasionaly ny alahady lasa teo. Tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ny alahady lasa teo ihany koa moa ny birao mpanohana ny Sitendra Andrenasolo ny Haiko atao amin'ny distrika ny Tomasina voalohany hoenty manomana ny Miavatoro. Dia hoarantsika ihany koa ny akon'izay. Misokatra ho any rehetra ny vovonana mpanohana ny Sitendra Andrenasolo ny Haiko ao Tomasina voalohany hoy Jean-Jacques Rabinirina, filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena sady solombavam-bahoaka voafito ao Betsika Atsimo. Misokatra ho any herivelona rehetra na mpanao politika, na fikambanana tsotra, na fikambanana tsotra, na mpianatra, na tanora, na ray aman-dreny, na ny akolafikery rehetra sy ny herivelona rehetra mety misy eto amin'ny firenena dia misokatra ary dia manao antsoava amin'ny rehetra mba hanatona sy hanatevina an'izany vovonina prositeny. Entiny Sitendra Andrenasolo ny Haiko hianona ny etahitan'ny vahoaka moa ny Miavatoro raha ny navariny Jean-Jacques Rabinirina hatrany. Araky ny resaka taoriana fandaharana nataony tao amin'ny fahita lavitra dia hoe ihain'ny malagasy aho ifampitafatafa amin'ireo malagasy aho alohan'ny hanapahan-kevitra amin'ny fandraisako andraikitra amin'ny firenena ko dia ao anatin'izay lalatsaina izay no nahatongavanay raha lahy teto dia ny tena Jean-Jacques Rabinirina filoha-lefitry ny antemiram-pirenena no député voafidy tao Betsika Atsimo sy Andriamatoa Mohamad Ahmad izay député ny Feneriva-Tsinanana zay miaraka amin'Andriamatoa Sitendra Andrenasolo ny Haiko ao amin'ny fitetezana faritra ao amin'ny cadre ny Miavatoro. Manome sehatra ny vehivavy ihany koa ny vovonana enti manomana ny Miavatoro ao Tomasina voalohany raha ny nambarany Jean-Jacques Rabinirina hatrany. Ito hiaraka izany fitetezana faritra ao anatin'ny Miavatoro ataon'ny Sitendra Andrenasolo ny Haiko raha ny tatitry ny mpanohana ity solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany ity. Ovain'ny fandarana l'invité du jour anio alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana aprily taona 2023 sy 2024 aoriany ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 vora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Maître Feno Radimby ary manana mpitsabo nentim-paharazana mpandala ny fomba malagasy iresaresaka makasika ny alamady be sy ny fankalazana izany. Eo ihany koa ny tontolo ny fomba malagasy sy ny manodidina azy. Anasananao ary naraka izany. Ny miloha hevitra mikasika ny fomba malagasy sy ny alamady be no horesana ao anatin'ny fandarana l'invité du jour aoriana izao fampahalalam-baovao izao ary anasananao ihany koa ny anaraka izany hatramin'ny farany. Toetratsika ny vaovao amin'izao alina izao vola mitetina 3,9 sy ray hetsy sy 5 tapitrisa dolara no novatsian'ny gouvernemanta koreana ny fahadiseranana malagasy entina anatanterahana ny tetikasa fanatsarana ny fomba fiasa ny fahadiseranana eto Madagasikara. Tetikasa izay miopana amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa ny fahadiseranana raha nambarany tare jeneraly ny ity sampandraraha ity. Tetikasa miisa 3 anatin'ireo paikady fanatsarana ny fomba fiasa ny fahadiseranana araka izany io anapin'ny gouvernemanta koreana io ka isan'izany ny fijerena ny fanatsarana ny fanaraha-maso ny osika eny anivon'ny fahadiseranana fa eo ihany koa ny fametrahana ny rindram-baiko ijerena ny mahaolona. Dia horantsika ny antsiprian'ny vaovao entiny Nansirana Evson sy tokony aina Randrian Zatovo. Manao fitiliana ny fahamarina ny fanambarana atao amin'ireo entana eny anivon'ny fahadiseranana no anjara asa ny mpiasa ny fahadiseranana. Hatreto mbola fitaovana automatika no nampiasaina. Manomboka izao kosa nefa dia hiditra amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa ny fahadiseranana raha nambarany tale jeneraly ny fahadiseranana Lainky Ranzavan'ny Ernest. Ny fahadiseranana moa ratsika malala fa fitiliana nataony rehefa misy ny déclaration mipetraka dia mitily hoe marina ve sa tsy marina io déclaration io. Hatreto zany ny fomba fiasa dia amin'ny alalan'ireny BSC reny dia manao ny analyse de risque ny atao amin'ny fahadiseranana dia io analyse de risque indraindray mety andro ray na andro ray sy tapany na roa andro ny fanaovana azy satria mbola misy ny collecte d'information rehetrarehetra dia ny olona koa manao anazy dia mbola mamaky ny document rehetrarehetra mijery hoe ariska ve sa tsy ariska ty déclaration ray ao apetraka ty. Amin'ny alalan'ny analyse de risque dynamique zany dia automatique raha atao fampitahana tsotsotra
raha misy atao hoe pad na circuit vert any amin'ny douane, zany hoe vao milatsaka ny déclaration dia liquide automatique. Ohatran'izay koa zany ny atao hoe analyse de risque dynamique, vao tonga ny information dia misy profiling automatique ny mivoaka amin'iny dia ahafahana miteny hoe ambony be nyty risque nyty entana ty na ambanimbany dia ahafahana manafaingana ny famoahana entana. Isan'ny fanatsarana ataony dedikasa ihany koa ny fandaminana anaty indrindram-baiko anireo vokatra azo amin'ny fanarahana amin'ny teknôlôjia ho ihany ny tale général ny fahatseranana. Anatin'izay koa ny fametrahana ny entrepôt de données, raha tsika mafantatra ngam fa amin'izao dia miazakazaka ny fanaovana ny digitalisation atao amin'ny administration de douane, ka raha ohatra ka tsy nisy fitaovana na ny support afahana mistocker ny données sy mandrindra nyreny données reny dia tsy ho azo atao na ho sarotra ny fametrahana ny digitalisation. Dia zay zany projet faharoa izay ametrahana nireo serveur sy ny structuration na données izay ampiny koréanina. Misy ihany koa ny fikarakarana ny lafin'ny mahaolona amin'ny alalan'ny digitalisation ao anatin'ny dedikasa ity. Omaly no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny dedikasa novatsian'ny gouvernemanta koréana ho amin'ny fahatseranana. Eo amin'ny vaovao mikasika ny fampandrosoana kosa indray manana ny heriny ny commune eto Madagasikara afa mbola manana lavitra ihany koa ny anivelany ho ny ben'ny tanàna nandorany fotsy androany. Ezahana ny anaraka ny fampandrosoana anivelany io na dia mbola ambany aza ny dia ny fampandrosoana misy eo anivon'ny commune mihoatra ny firenena Amerikana ho iatrany ny ben'ny tanàna ao Andorany fotsy. No tanterahana androany moa ny lanonana fampikambanana ny commune Andorany fotsy sy ny tanàna ny London any New Jersey any États-Unis ka iompana amin'ny fampianarana sy ny fampirobobona ifotony no tanterahana ao anatin'izany. Ezeka Hermalala sy Nancy Ranefson. Raika amin'ny 30 kilometatra miala ny New York no misy ny commune London ao New Jersey izay commune ikambana amin'ny commune Andorany fotsy. Fifanaraha-piara-miasa entina hampandrosoana ny commune ny tena tanjona raha ny nambarany ben'ny tanàna Andorany fotsy. Tafiditra ao anatin'izany ny lafin'ny fanabeazana, ny kolotsaina, ny fampandrosoana ifotony ary ny lafin'ny ara ekonomika sy sosialy na dia mbola lavitra ny fandrosoana ny Amerika aza eto Madagasikara ho iatrany ny ben'ny tanàna. Ny commune eto Madagasikara manana ny heriny amin'ny lafin'ny zavatra hafa, fa ny commune any ivelany koa manana ny tanjany amin'ny lafin'ny zavatra. Dia izay tsy ananantsika eto fankananana no ezahantsika ho tonga eto. Na ny amin'ny lafin'ny fisainana fotsiny areo, na ny amin'ny lafin'ny fampianarana izay ndresahana teo dia izay mba tokony rahantsika miasa aminy dia ho alainy eto. Zay zany tiako ambarany hoe izay zavatra rehetra tsy hita any eto Madagasikara fa hita any États-Unis dia ezahanay ny isitona azy mpiara-miasa fotsiny fiasana ato amin'ny commune na ny toe-tsaina entina miaina eto amin'ity commune ity dia izay tsara avy any États-Unis dia entina eto. Toe-tsaintsika malagasy koa mibetsaka ny tsara dia mino fa hakan'izay izy. Zay ny mampirahavavy ao anatin'izay hoe mifanakalo na ny resaka toe-tsaina zany dia fa zay dia ifanakalozana ny fomba fiainana mihitsy ahafahana mifanakalo hevitra amin'izay. Fantatsika zany any États-Unis zany fa mety hoe ambanimbanytsika amin'ny resaka didinina commune rurale tahaka an'itony dia ezahana ny anakatra haingakaingana kokoa manaraka ny dian'ny fampandrosoana izay misy any amin'izany toerana izany. Ny fananana ambom-pirenena kosa no tena tahafina ho an'ny malagasy anatin'izao fiarahana miasa amin'ny Amerikana izao ho ny mpanolotsain'ny filohan'ny Repoblika Tinarvelo Razafimaheva. Ny zavatra nanamarika na voalohany tany amin'izany États-Unis zany indray mandeha any batany dia tena mireharery zareo hoe Amerikana ny tenany. Mandalo amin'ny trano anankiray ianao iny sainam-pirenena Amerikana iny tena irehariany atsangany eo an-tokotaniny io. Zany tena marika amin'ny ambom-pirenena izay tokony ananantsika malagasy ananantsika zany fa mila amafisina sy mila tena tanterahana amin'ny asa andavanandro. Tsy andry anizanizitsika sa ho faly isika hoe tena miara-miasa amin'ny Amerikana ho tafita be. Tsy andro fotsiny omeny fa ny toe-tsaina ananana zany dia le toe-tsaina tena hoe ndao hiara-hitraka andao ho any amin'ny lalan'ny fampandrosoana. Anisan'ny lalan'ny fampandrosoana ety fotony izao asa tao an'io zao. No toto-tsaina androany moa ny fampikambanana na jumelage ny commune Andorany fotsy sy London ao New Jersey Amerika tetsy amin'ny commune Andorany fotsy. Nisy ihany koa ny fanaovana soniny boky volamena nanamarihana ny fandalovandreo solotena ny ambasador lefitry ny Amerikana tao Andorany fotsy.
Fafako milanja hatrany amin'ny 20 taona isan'andro no tsy voaroaka vokatry ny tsy fampin'ireo fiarabe mitatitra fako raha ny nambarany Italie misahana ny fanadiovana na ny SMA androany. Fiarabe miisa 4 no tsy afaka miasa no io fahasimbana io raha ny fanampanazavana saingy mahavita fiverenana mitatitra fako 420 ireo fiara ireo ka mitarika izay fivangongon'ny fako eto andrenivohitra izay. Saika simba avokoa ireo fiarabe mpitatitra fako ireo ary nisy ireo namboarina vonjomaiky na ahafahana ny taona ny fako raha ny fandiadiana natao teo anivon'ny SMA hatrany. Ndeha rahantsika ny antsipriany vaovao hoentiny Mikaela Andrianjaka sy Ezekia Irmalala. Ny vangongo ny fako nanerana ny renivohitra misy amin'ireo toerana aza no saika efa herinandro no tsy nisy nandroaka ny fako. Ny fanadiadiana natao teo anivon'ny SMA na ny sampandraramsana ny fanadiovana ny eto andrenivohitra no nilaza androany fa dabapako miisa 700 manerana n'Antananarivo no sahany ireo fiarabe 8 ny fitaterana ny fako aminy raha toa ka fiarabe miisa 520 no filana ary afaka mitatitra ireo fako rehetra manerana ny renivohitra. Misahana ny fitaterana fako amin'ny dabapako miisa 20 ny fiarabe iray amin'izao hoiatrany avy amin'ny sampandraramsana ny fanadiovana. Taorian'ny fetin'ny Pasika nefa ny avosa ary ny tombo hatrany amin'ny avitelo eny mihoatra ny fako rofina isan'andro eny amin'ireo dabapako amin'izao fotoana izao. Manana sarotra ny tsy fahampian'ny fitaovana ka tsy maintsy mifandimby ny fandraofana izany hoy ny talen'ny fanadiovana eo anivon'ny SMA. Ny tena camionette amin'ny SMA 320 fa mandeha amin'izao valo hatramin'ny 10 isan'andro eo dia ny 13 zany maty. Dia misy ny fampitaovana ny commune urbaine Antananarivo manampy anay na me Forland anakenina le camion kelikely dia misy an'le Ford be ireny amin'izao izao efatra fa ngamba teo amin'ny tapa-bolana teo anankiroa no tena opérationnel fa vao tamin'ity herinandro fanomanana mpakaty zany vao naverina namboarina ireo camion ireo zany anenjehana le fanalana fako mandritra ny opération. Tamin'ny herinandro iny zany misy fotoana tafakatra hatrany amin'ny 420 ny camion ampiasaina fa ny farany ambany indrindra zany 12. Miankina amin'isan'ny fitaovana ampiasaina ny vokatra azo tamin'izany nampiasa camion 420 zany tafakatra hatrany amin'ny 900 taona ny fako voangona ndray andro. Nandritra ny fivorian'ny filan-kevitra munisipaly ny herinandro lasa teo no nanambarany Clémence Rarinirina izay mpanolontsaina IRK fa miaina anatin'ny olana arabola ny orinasa misahana ny fanadiovana ary voaresaka tao anatin'ny fivorian'izy ireo izany. Tsy mbola ho voavavy vetivety aza hoy Clémence Rarinirina io olana ny SMA io. Dia izao rahantsika mahita izao ilay tanàna Antananarivo niresaka tamin'ny Italiany SMA dia zay ny SMA dia inona niresaka ny situation any SMA hono zao dia hoe situation de survie. 6 milliards d'ariary hono zany ny vola niditra tamin'ny herintaona, 12 milliards d'ariary ny vola ilaina. Dikan'izay zany tsika mponina Antananarivo mila miomana fa mbola ho sahirana tsika raha zao fidiram-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo zao. Nilaza kosa ny talen'ny fanadiovany SMA io fa ny fampitaovana no olana iainan'izy ireo amin'ny fandraofana ny fako. Ny teti-bola moa zany fahafantatry ny lehibe isan'ambaratongany fa ny ato amin'ny service misy anazy zany fitaovana ny tena olana fampiankina amin'ny teti-bola ihany zany. Amin'ny ankapobeny camion 520 isan'andro no tokony ampiasaina ato dia milamina ny fangalana fako farak'izay ny teneniko izay hoe efa ray volana latsaka tsy mihoatra ny 20 ny camion ampiasainay. Dia izay tsy fampiana camion zay tena misy fiatraikany be eo amin'ilay vokatra azo. Ty zany raha ataontsika hoe 20 isan'andro ny camion lasa misy camion enina tsy asana camion enina tsy vita. Zay camion enina zay nefa mahavita hatrany amin'ny 24 voyage. Raha 24 voyage zay raha ataontsika 5 tonnes moyenne efa mahita 120 tonnes zany ny fako tsy voangona raha ny tokony misy. Ankoatran'ilay tokony ao anatin'ny targeta atao isan'andro zany dia latsaka an'izay le izy. Zay no ezahana anaovana récupération mampiasa trax. Dia le trax iny mba ao anatin'ny ray alina mba havitana voyage maromaro. Olana iainana ho an'ny fandraofana ny fako ihany koa nefa ny fitaterana azy ireo eny Andralanitra izay saika miahavo hatrany amin'ny 230 metatra ny ahavon'ny fako raha ny fandiadiana natao tamin'ny SMA hatrany. Tsy maintsy miasa hatrany ireo fiarabe mandamina ireo fako saingy rehefa ao anatin'ny orana sahirana noho ny lalana miditra amin'ny toerana izay ametrahana ny fako ireo fiarabe mpitatitra ireo.
Vaovao makasika ny trangam-piarahamonina kosa indray jiolahy miisa 4 no maty voativitry ny polisy ny FIP tao Tomasina teo amin'ny cimetière Ambalabe androany maraina. Saika ikonokonna fanafiana ireo lehilahy 4 ireo raha ny loharanom-baovao voaray ny mpitandro ny filaminana ka ny angano ny fanarahandia azy ireo raha ny tatitra izay natao ny tony mpampanolalana ambony eo anivony fitsarana ambaratonga voalohany ao Tomasina. Nahatrarana basy PA iray teny amin'ireo jiolahy ireo ankoatra ny moto miisa 2 izay foentin'izy ireo manao ny fanafiana ho iatrany ny tatitra ny tony mpampanolalana androany. Lanto malala saondra ny rina Real TV Tomasina no hitatra ny Antsipriany vaovao. Efa ela no niresaka teo alohan'ny fasambaza Ambalabe tao Tomasina ireo lehilahy miisa 4 voatifitra ny mpitandro ny filaminana ireo izay nandeha tamin'ny moto miisa 2 raha ny vaovao azo. Efa nanaraka taoriana kosa nefa ny polisy mijery azy ireo. Nanao akanjo n'olon-tsotra moa ireo mpitandro filaminana ka tsy nisy nahafantaran'ireo jiolahy azy raha ny vaovao azo hatrany. Tamin'ny 7 raha maraina kosa niraikitra ny fifanjevona. Fa ela zany zareo nijanona teo dia polisy ireny tonga avany tifitra ny zareo hoe mpanao ataka zany zareo zany. Bandy ireny nefa ela ny teo le bandy voatifitra zany nefa ela no joro teo niaraka moto anankiroa ireny. Dia polisy moa nanaraka patrouille mety efa fantatra zareo raha sy ny monsina dia izay no zavatra niseho teo. Mety 4 teo angambany zareo 4 ny polizahatra teo. Nahitana basy tao anatin'le sakosiny zareo tamin'le olona voatifitra. Voalaza fa jiolahy miomana andeha hanao ny asa ratsiny ireo tratehaky ny mpitandro filaminana ireo. Raha ny fiohena aloha dia hoe olona mpanao ataka zareo e. Izay no tantaraiky zareo teo mpanao ataka izy dia tsaka mivory eo zany dia nisy renseignement ien'ny polisy dia izay no samborana ny firana zareo. Ny angevy amin'ny loharanom-baovao mari-potitra izay azon'ny polisy pirenena nahafahana nanao ny fanarahandia anireto olon-dratsy ireto raha nambara ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tomasina nandritra ny varandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo. Basy pistolet automatika iray no nentin'ireo jiolahy ireo raha ny tatitra avy any an-toerany. Androany ohatra sy tamin'ny andro teo aloha teo nisy loharanom-baovao izay voango fa misy an'ireny jiolahy mikonokonna fanafiana izay loharanom-baovao maro popotra avy any amin'ny mpitandro filaminana. Misy jiolahy 4 mitampiadiana izay mitampiadiana mitazona basy PA na pistolet automatique ka nifampitifitra tamin'ireo mpitandro filaminantsika izay lavo ny bala tamin'ny maraina teo. Vola mitohy ny fanadiadiana mikasika ny tiraraty. Vaomaly moa nisy ny fanafiana nanoloana ny lycée teknika Tomasina ary nahaverezana vola raha nitatra azo androany ihany. Fa jiolahy miisa 2 izay saika natanteraka fanendahana ireo olona avy nitsangatsangana no maty tradrano teny amin'ny 17 hektara ny latsinainy lasa teo noho ny fidirany mpitandro ny filaminana Antsehatra raha ny tatitra nataon'ny polisy pirenena. Trangana fandikan-dalàna miisa 430 ihany koa no tonga teny anivon'ny sampandraran'ny polisy pirenena nanomboka ny zoma 7 aprily hatramin'ny omaly 1 aprily araka ny tatitry ny commissaire central. Ankoatra izay moa dia loza mpifamoivoizana miisa 12 ihany koa no voarainy ny sampandrara eo anivon'ny komisaria Foibe nandritra ireo 4 andro ireo. Nomena raha vao arivony ary no hitatra amintsika ny Antsipriany izay vaovao izay. Saika ikasa anendaka ireto jiolahy ireto raha ny hafanazavana ny entiny komisera Foibe eo anivon'ny polisy pirenena. Nisy amin'le jiolahy teny 67 izay mampiasa anendaka ireo olona izay mpanohy abolo exécution ary noho ny intervention moa zany dia maty tradrano jiolahy anankiroa. Nanentana ny tsirairay hanome vaovao izay misy eo eny anivon'ny Fokotany ihany koa ny commissaire central Antananarivo nandritra ny eo fanaovana ny tatitry ny fetin'ny Pasika eo. Ahafahana mahazo an'ireo minisitera anay dia efa ezahanay aparitaka izay koa Fokotany ka entanina hatrany nareo hanome anay loharanom-baovao izay miseho ny anivon'ny Fokotany sy manodidina anareo. Olona miisa 423 no voasambotry ny polisy nasionaly nandritra ny fetin'ny Pasika alatra sy fanendahana 2020 alatra miaro avakitrano miisa 5 fidoroana zava-mahadomelona 420 ireo atrangana alatra saika niseo 13
olona raiky amin'ny sivifolo ihany koa no noahinina ka niara ny fisavana. Olona 7 ihany koa no mamo sy niady andalambe. Ny isa raiky amin'ny 10 ihany koa aza ny lozam-pifamoivoizana anseho araka ny voarain'ny polisy pirenena. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia renim-pianakaviana iray no voasoloky tamin'ny alalan'ny mobile money tamin'ny vola 2 hetsy ariary raha ny fanadidina izay natao tamin'ity androany ity. Rebireben'ireo mpisoloky amin'ny fanomezana loka ireo voasoloky ireo ka mialoha ny ahazoany izany dia takiana vola ka misy ireo roboka tahaka ity renim-pianakaviana ity. Niverina nanjaka moa io fisolokiana amin'ny alalan'ny mobile money io amin'izao ary misy eo ihany koa amin'ny endrika maro samihafa araka ity fanadidina izay tantery ny Nambiana Raveloarson sy tokony aina Randriana Zatovy ity. Tapany tarareo amereno le vola. Rika vare kegi. Pisoloky voasoloky aty amiko aty vatavy. Amerena na zany reto le volany a. De amerena de ozy aloha fa ataoko message ohatran'io ihany tonga de tapale izy. Aparitaky ny olona ny anatin'ny tambajotra serasera amin'izao ny fomba fiadin'ireo mpisoloky amin'ny alalan'ny finday. Fomba fanaon'ireo mpisoloky amin'izao ny fividianana entana any amin'ny tambajotra serasera ary hividianana entana amin'ny tombana ambony be izay saika efa tafiakatra hatrany amin'ny 5 hetsy ariary ho an'ny sasany ary lazain'izy ireo fa ho aloha amin'ny alalan'ny mobile money. Mody andefasan'ireo mpisoloky ireo someso mitovy amin'ny fandefasana vola amin'ny finday mihitsy ireo iaran'izany ka ho an'ireo izay mianahana no matetika tratrany ao anatin'io fisolokin'io saingy tsy tao anatin'ny voafitaka ity mpivarotra iray niparitaka tao anatin'ny tambajotra serasera ity. Ankoatra ny fividianana entan'io isan'ny ampiasain'ny mpisoloky amin'ny alalan'ny finday koa amin'izao fotoana izao ny fandefasana someso fa nazona loka ka mialoha ny azona azy io dia mila mandefa vola ihany koa ka tao anatin'ny voafitaka tamin'izany ity renim-pianakaviana iray ity. De lehilahy miresaka am'le izy hoe ianao ve ozy manana compte amin'ny vola de hoe manana compte amin'ny vola va za raha ohatra ozy ianao amin'izao oro zao fa ianao voafidy ao anatin'le ohatrany hoe misy jeu zany sahina fa raha ohatra ianao ozy manana compte amin'ny vola amin'izao ka ohatra 500 000 amin'ny volanao ozy dia misy atsasak'izay ampiana raha 1 million volanao ozy dia mahazo ray hetsy zany ianao izay ny teneniny takeo aminazy ao mbola tsy isy vola anaty compte fa ny vola anaty compte koa marina tsy 50 000 ao ray alina mbola afaka adiny efatra ianao ozy mbola afaka mandrotsaka vola ao lehilahy mihitsy le izy afaka mandrotsaka vola ao izy ianao dia rehefa mandrotsaka vola ao ianao izy dia afaka adiny efatra n'iny ianao izy mahazo an'le vola mihoatra an'izay. Tao anatin'ny nanana laharana efa tsy nisy niasa intsonina nandritra ny 2 taona ity raim-pianakaviana iray ity raha ny nambarany tamin'ny mpanao gazety androany. 2 taona taty aoriana nefa voantso tany amin'ny mpitandro ny filaminana izy ireo hiatrika ny fanadihadiana no io laharana finday io izay lasa nampiasain'ny olona tamin'ny resaka fisolokiana amin'ny alalan'ny fitakiana vola. Dia kakabe zany zay hoe plus efa tsy niasa fela be ve namfisina rehefa tsy fantatra intsony dia lasa activé tampoka le izy dia ankehitriny zany le izy efa any ampitandro filaminana moa zany raharaha efa mandeha ny enquête fa mahagaganay fotsiny hoe maninona le puce no activé tampoka nefa puce zany misy délai hoe rehefa tsisy mouvement anatin'ny elaela zany dia maty ho azy nefa ty le puce velona tampoka efa 2 taona teo zany le puce tsy niasa satria nahazo filoha tany ampiasana dia lasa betabe zany ny telefôna ty an-tanana dia najanona mihitsy zany le telefôna ray fa hoe aloha filotiny no entiny dia napetraka atao fotsiny le izy angalany vola zany le izy hoe mandefasinareo vola ty telefôna ty ohatra hoe mividy zavatra any izy zany dia hoe alefa amity vola ty le vola dia aveo izy satria le puce zany mbola misoratra aminay mazava tsara zany aloha le puce dia raha mijery zany le olona dia mbola misy tompony normal le puce io dia mety makany amin'ny cash point sur zany moa zany le puce dany izy maka an'le vola. Nilaza kosa ireo olona izay niaran'ny fisolokiana androany fa mitonona ho mpiasan'ireo mpandrarà amin'ny alalan'ny finday ireo olona izay manao fisolokiana ireo.
raha ny filazany aloha dia milaza fa miasa un opérateur mihitsy izy lehibe ny opérateur mihitsy izy no afaka mandefa an'io vola io nisy fa za mandefa vola amin'ny comptenao sur amin'ny vola fa tsy zakany compte amin'ny vola le izy Airtel Money Orange Money fa tsy maintsy any amin'ny banque nalaina dia miara-miasa amin'ny banque zay fa io vazaha io ohatrany hoe affairiste 100 millions de francs 200 millions ohatr'izany teneny fa izy tsy miteny montant kely dia zaraina le vola dia alefa amin'ny comptenao le izy fa zao raha omenanao le vola dia tsy azonao rehetrarehetra ozy izy io fa tsy maintsy zaraintsika satria za mpiasa atao amin'ny opérateur zay no niteneniny fa za tsy andefa an'io any aminao mihitsy ozy izy fa mba afako mivérifie normal hoe mampiasa amin'ny vola sy compte ianao dia ampidiry ozy izy reto kody reto dia raha ohatra zany nanaiky an'le kody dia mety le izy moa zany efa somary namailomailo anahy dia raha nampiasa an'le kody zany mety nitrohany tao le vao satria efa ndresaka tamin'olona maro nanontany dia tsy possible zany ozy izy fa raha vao mitapean'io kody io ianao dia afaka miretiré ny volanao automatique any an'izay misy azy any izy. Nareo ampitazona cash-point na ireo mpanjifa manana mobile money efa saika atratra n'ity fisolokiana ity avokoa raha ny fanadihadiana natao. Eo amin'ny ray hetsy ariary ka hatramin'ny 3 tapitrisa no takiny ireo mpanao ratsy amin'izany. Misy ireo milaza ho tsy mazoto mametraka fitoroana intsony fa ny fitandremana sisa no atao ary saika efa fantatra ireo manao io fisolokiana io raha ny nambaran'izy ireo. Fa iaran'ny sazy kosa manomboka izao ny fampiasana ireo échappement mipoapoaka be raha ny nambara ny commande ny compagnie ny gendarmerie-pirenena ao Imerina Central izay misahana ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana. Iaran'ny lamandy 2,000 ariary hatramin'ny 1,000 ariary ny fampiasana io échappement mipoapoaka io amin'ny alina ary mety mbola iaran'ny famonjana sy 20 andro ihany koa azy izany araky ny voafaritry ny lalàna hatrany. Lasa nazy vahana ny fampiasana ireo échappement mipoapoaka ireo raha ny fanadina izay natao na dia lafo efa tafiakatra hatrany amin'ny 3 hetsy ariary aza ny vidiny échappement mipoapoaka iray ka ireo tanora moa no tena mampiasa izany. Tokony aina Randrianjatovo no naka ny sary ary inao ansirana Evson kosa no nanao ny fanadina. Feo ny échappement mipoapoaka io no voarara ny fampiasana azy amin'izao. Samy manana ny tena itiavany azy nefa ireo olona misafidy ny hanolo échappement mipoaka raha nambaran'ireo mpakafy kodiaran-droa. Nilaza ireo tanora izay nanaovana fanadihadiana fa manana anjara toerana amin'ny fifamoivoizana ny faneny ny kodiaran-droa ankoatra ny fankafizana manokana ny échappement mipoaka. Ho azy fanairana ny olona eny amin'ny arabe ny tena ampiasany azy. Raha ho anahy manokana zao le manenoneno no tiako. Zany hoe tsy dia tena hoe le mitabataba be ireny fa ohatrany hoe mirodorodo fotsiny zany fa tsy dia tena le mitabataba be ireny. Mahatsara raha ohatra izay zao tsy tiako. Ny échappement aloha amin'izy le hoe maneno be sy ny tsy maneno tsisy idiran'le hoe tanjaka. Fa rehefa manolo échappement fotsiny ianao dia hoe zay tianao na atao an'le maneno be na tsy dia tena maneno be. Fa raha ho anahy manokana zao tiako hovaina an'le somary mirodorodona anazy satria rehefa mandeha eny an-dalana ianao ka ohatra hoe resaka embouteillage le izy dia tsy miala mihitsy ny olona raha vao tsy maheno an'le feo an'le échappement anao. Fa mijanona eo foana izy dia lasa miklaxon ianao dia raha ohatra hoe nefa ianao manana an'le échappement le maneno dia vao mironfle indray mandeha fotsiny ianao dia vao matahotra daholo izy dia miala. Isan'ireo mpanamboatra sy mpanolo échappement irija saika ny tanora ho izy ny tena liana amin'ny fanamboarana azy itony ary mahavita mandany vola mihitsy. Ny mpanolo échappement ity betsaka ihany izy fa ny tena manolo le zany le olona tanoranora reny fa le zokizokiolona le mangiginana ity tena efa mibetsaka izy amin'izao satria tena olona tia mitangina moto mantsy le olona tanoranora reny tena itiavany olona izy ohatrany hoe sy tataitaitra fotsiny fa tsy dia misy hoe sady matazaka koa zany moto tratran'le mipopoaka tratran'le izy satria matazaka ngeza ny aération an'le avy any amin'ny spaminy dia lasa mimery mandeha izy amin'izay tena mandana vola raha eny amin'ny pétera zao nareo vidy anazy dia 300 000 ariary ny échappement fotsiny nefa raha vidy échappement tsotra eny an'le magasin tsotra eo amin'ny 80 000 ariary 100 000 ariary io. Voalaza anatin'ny fehezan-dalàna mikasika ny fifamoivoizana anatin'ny andin-dalàna fa 7 amby 70 fa misy ny sazy mifanaraka amin'ireo motera na échappement ny ninovaina na efa
fa simba mety tabataba be raha nambana ny komandy ny kompania ny mirina centrale izay misahana ny fanaramaso ny fifamoivozana. Tafiditra ao anatin'izany fandoavana lamandy hatrany amin'ny fampidirana ambala-pamonjana ireo fiara na moto ho ny gendarmerie am-pirenena. Araky ny code de la route ihany dia tokony andoha amende forfaitaire de 3e catégorie zany no sazy voalohany ho an'izay mampiasa na automobile io na moto manao an'io échappement mandeha mafy be io na mitabataba na ninina ny simbaina na novaina mba hampitabataba be azy. Akoatry ny fandoavana amende forfaitaire dia misy ihany koa ilay antsoina hoe immobilisation na tazonina eo amin'ilay toerana nahatrarana azy zany na polisy io na zandary mahatratra azy zay mpandrindra fifamoivozana dia tazonina eo ilay fiara na ilay moto mandra-panamboarana azy zany hoe tokony amboarina eo zany le izy efa voamboatra mihitsy ilay fiara na ilay moto zay vao tokony miala eo. Raha sanatrika tsy voamboatra ao anatin'ny 27 ora ny fiara na ny moto nanao an'io karazana tapage na bruit excessif eo io dia mivadika ho mise en fourrière na fampidirana ambala-pamonjana ilay sazy immobilisation tamin'ny voalohany. Lamandy 2 arivo ariary hatramin'ny iray hetsy ariary kosa no sazy raha alina no hitrangana ifaneningelinan'io ary mety higadra 20 andro ny tompona fiara na moto ho ihany ny gendarmerie am-pirenena. Eo amin'ny vaovao mikasika ny fitaterana tsy avela miditra ny tobim-piantsonana andotam-penaka ireo mpamily fiara zotra nasionaly tsy mitondra fiara raha ny nambarany ireo mpamily izay tsy tafiditra ireo androany tsy afaky ny manatanteraka ny asany efa ho herinandro izay ireo mpamily ireo no io sakan'io raha ny fitarainana izay nataon'izy ireo nanome 27 ora ny tompona andraikitry ny tobim-piantsonana anafona ny fanapa-kevitra noraisiny ireto mpitatitra ireto androany maraina fepetra natao ialana amin'ireo mpamily lasa manao panery no antony nametrahana izao fepetra izao raha ny nambarany filohan'ny coopérative sy ny nambarany talety tobim-piantsonana ao andotam-penaka ihany koa. Dia horantsika ny Antsipriany vaovao hoentiny Anja Rakotony Rainy sy mendrika zavatra tsima. Efatra amin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo no tsy navela niditra ny tobim-piantsonana zotra nasionaly eny andotam-penaka ireo mpamily rehetra tsy manana fiara entina raha ny fanapahan-kevitra no raisiny teo anivon'ny tobim-piantsonana raha ny nambaran'ireo mpamily tsy navela niditra ireo androany. Misy sazato mahery izy ireo no voakasika amin'izany ary milaza ho tsy mahafantatra ny antony herinandro aty aoriana. Toerana iraisan'ny daholo be fa tsy an'olon-tsotra nefa ny tobim-piantsonana ho ireto mpamily ireto ka tsy tokony hanakanana ny mpamily tsy hiditra ao amin'ny toerana. Nolazain'izy ireo azy fa ny mpamily no mampiodina ny 700 isanjato ny tobim-piantsonana. Ny chauffeur zay tsisy tomobile hono dia tsy mahazo miditra ao amin'ny parkage. Izay antony izay mbola tsy fantatra hatreto hoe inona ny antony nangalatra ve zay manendaka ve zay ny ao mangary posy ve ny ataonay ao io gara routière io mo gara routière privé sa public de raha privé izy de normalement izy miteny zay hoe zay chauffeur tsy miasa dia tsy miditra ato. Ny chauffeur koa nefany no tena mamelona ny parkage io. Chauffeur no tena mahaparkage miparkage. Raha ohatra ka tsisy chauffeur, inona moa zany ny ampiodina ny parkage io? Tsy navela niditra ny tobim-piantsonana ihany koa ireo mpamily mpanjimby na ny deuxième chauffeur raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Tsy afaka manampy sy mahalala izay tena toetoetry ny fiara sy ny zava-misy ao amin'ny fiara izay hoentina eny an-dalana ihany koa izy ireo no io fandrarahany io raha ny nambarany. De le deuxième chauffeur tsy mahazo miditra ao hono fa eto vilany eto ny raisina. Zany ve de possible zany? Ianao doublage mila mahita le zavatra ny événement mitranga rehetrarehetra amin'ny tomobile hoentinao. Tsy ho araka le chauffeur titulaire rery ny andeha anenjika commission azy, anenjika commission reo, andray commission reo, raha tsisy le doublage. Manome fanairana ny tompona andraikitry ny tobim-piantsonana moa ireto mpamily anafoana ny fanapahan-kevitra io. Ao amin'ny zareo zay rehefa aveo raha manaiky ny andray anay izy dia ho anontanianay hoe inona le antony tsy ampidiranareo anay ato anatin'ity gare ty. Ka rehefa miteny izy hoe tsisy ninona azo vahanao
dia manome 20 orana azy izahay fa raha ohatra mbola tsy mivao anatin'izay ilay izy dia ataonay mafimafy kokoa noho izao ty zavatra ty. Laza kosa nefa tetsankila ny taleny tompo-piantsonana Makian-Dotabenaka fa fanapahan-kevitra noraisina mba tsy isian'ireo mpamily manera manelanelana ny fandoavam-bola tokana na ny guichet unique sy ny mpandeha no nraisiny. Ny arahana nanapaka ihany koa fanapahan-kevitra io fa tsy ny tompo-piantsonana irery nambarany. Namafy ihany koa ny taleny tompo-piantsonana Dotabenaka fa malalaka ny fidiran'ireo mpamily mpandimby ao amin'ny tompo-piantsonana raha manana fiara izy ireo. Moa ny atao mpamily, ny atao mpamily ane dia mitondra fiara, ny atao mpamily tsy hanao asana guichet mihitsy. Dia izay ny anton'izay fanapahan-kevitra izay, zany hoe fanapahan-kevitra niraisan'ireo tompona présidentna coopérative sy tompona fiara io fanapahan-kevitra io hoe lasa manao ny asany guichet manera ny ataon'ny mpamily any anatin'ny tompo-piantsonana. Ireo zay tsy manana fiara, ny double chauffeur angamba toa hoe tsy dia manana olana loatra ka satria fantatra ny hoe ny RN6 ohatra presque double chauffeur daholo afaka miditra tsara fa diso ny filazana fa hoe ny double chauffeur dia tsy afaka miditra araka ny voalazan-cahier de charge dia tokony afaka miditra foana ihany izy ireo. Nanatanteraka fitokonana moa ireo mpamily ireo androany saingana nisy azany fitokonana nitohina noho ny asany ihany ireo zotra amin'ny lalam-pirenena fahena sy fahefatra ary faharoa raha ny hita teny amin'ny tompo-piantsonana Dotabenaka androany maraina. Azo koa zary isika dia hiditra amin'ny pejy toka. Mandray vahiny ny sampany fampalalam-bavao amin'ny ity alina ity ny zareo avy eo amin'ny MPE rojo ny aina Randrianary Malala miaravanao rojo. Miaravanao namana rabe faritra miaravantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Iny ary inona indray ny vokatra sy ny vaovao hoentiny MPE ary ho an'ny fijerantsika amin'izao alina izao. Tsaka mariako ety am-piandohana fa isan'ny tanjona sy antom-pisian'ny MPE ny ampiroborohatra sy ny anaparitaka teknika no hatsaraina ho an'ny seritry ny fiompiana eto Madagasikara dia isan'ny fomba iray ahafahan'ny MPE manatratra izany ny fampiakarana na ny fanatsarana ny fahaiza-manao n'ireo mpiompy amin'ny alalan'ny fanolorana ny fampiofanana dia amin'ity volana aprily ity indray dia misy ny fampiofanana izay atolotry ny MPE ka manomboka ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aprily no anaovantsika ny fampiofanana ho amin'ny fiompiana trondro, ny fahafito ambin'ny folo ny volana aprily kosa ho an'ny fiompiana tantely, fahasivy ambin'ny folo ny volana aprily ny fiompiana akoho gasy, ny poule pondeuse na ny akoho manatody lava no ataontsika ny fiofanana mahakasika an'izay ny faharaiky amby roapolo ny volana aprily, ny fahaefatra amby roapolo ny volana aprily kosa ho an'ny fiompiana kisoa ary ny fahidimy amby roapolo ny volana aprily ho an'ny akoho fakana nofo na ny poulet de chair. Ireo lohahevitra rehetra ireo dia anaovantsika ny fiofanana mahakasika an'izay amin'ny sarany 5,3 monja isaky ny lohahevitra ka efa tafiditra anatin'izay ny sakafo atoandro omena maimam-poana ihany koa ny attestation sy ny boky teknika izay mirakitra ny fampianarana izay naroso atao anatin'ny fiofanana eny amin'ny MPE n'Antsanatrany no anatanterantsika ny fiofanana ho antsika eto Antananarivo ary manomboka amin'ny fitora sasany hatramin'ny 5 ora hariva ny fiofanana izany hoe adiny 5 tsakato adiny 9 azafady tsakato. Eny amin'ny nanisana no anatanterahana an'izay inona no mety hoe ampiavaka ny fiofanana izay omen'ny MPE zany fa io ihany koa mety hoe isy ampiavaka azy ve ireo olona izay andrato izay fiofanana omenareo izay rojo. Efa avekontsika ombieny no mampiavaka ny fiofanana atolotry ny MPE voalohany indrindra dia ireo teknisianina izay mitondra ny fampiofanana izay teknisianina efa matianina amin'izay hoe fampiofanana izay tsy mijanona fotsiny amin'ny sehatra hoe fampianarana izy ireo fa tena mampiatra ihany koa izany hoe mahita mivantana ny tena hoe hiainana any anatin'izay sehatry ny fiompiana tsirairay isaky ny lohahevitra izay malana traikefa zany izy ireo ny MPE ihany koa efa tao anatin'ny 20 taona izay ny nisiny zany hoe efa manana traikefa mafimafy izy zany raha eo amin'ny sehatry ny fiompiana dia izay traikefa sy atao hoe secret kely izay no zaraina amintsika ao anatin'ny fiofanana. Ampianarinao daholo ny zavatra rehetra mahakasika ny fiofanana manomboka hatramin'ny hoe fananganana an'izay hoe fiompiana izay hatramin'ny fivarotana anazy eo an'elanelan'izay ny sakafo ny mahakasika ny fahasalaman'ny biby
tsy mijanona eo amin'ny fiofanana ireo mpiofana rehefa tapitra ny fampiofanana fa misy izay antsoina hoe fikambanana MPE dia rehefa miditra membre ao anatin'ny fikambanana MPE zany ireo mpiofana ireo ny mpiofana sy ny mpianatra rehetra efa nandalo teo dia afaka miditra membre avokoa dia misitraka tantsorika izay tantsorika izay omenay amin'ny alalan'ny fitsidiana ifotony ny fiompiana izay ataon'ny mpikambana tsirairay misy efa eo amin'ny 5,000 eo mahery eo ny mpikambana ao anatin'ny MPE amin'izao fotoana izao dia misy ny fidinana ifotony ataon'ireo teknisiana fijerena akaiky ny fiompiana ataon'izy ireo manana droit zareo fidinana ifotony roa ao anatin'ny taona iray dia ankoatran'izay ihany koa dia mifamme torohevitra sy mifanakalo-hevitra ihany koa ny amin'ny fanjifana ny vokatra sy ny fivarotana ny vokatra izany ao anatin'izay hoe fikambanana MPE izay ka ny mpianatra rehetra izay ao anatin'ny mandalo amin'ny fiofanana MPE zany dia afaka miditra mpikambana tsotra dia tsotra ny fidirana mpikambana 5,000 monja ny sara ny fisoratana anarana dia isa-taona vao mandola tsakemboka zany hoe tena atao ohatra hoe tena kely dia kely zany par rapport amin'ny zavatra sitrahany zareo ao dia 2,000 monja isa-taona ny latsakemboka lohandry zareo. Efa noresahanao zay le hoe fafana miditra ao mpikambana ao amin'ny MPE fa iza na olona tahakany ahoana no afaka hoe raha afaka fitintsika no afaka miditra zany ao anatin'izay na ihany koa anatrika nyity fiofanana omen'ny MPE ity. Ny olona rehetra izay maniry hiditra misehatry ny matsianina amin'ny fiompiana na efa ao anatiny ihany koa dia afaka miditra amin'ny fikambanana MPE tsy voatery singan'olona nefa fa afaka ihany koa na karazana coopérative na association na orinasa ihany koa misehatra manodidina an'izay hoe fiompiana izay dia afaka miditra membre ny MPE avokoa. Efa lavalava izay resantsika izay rojo ento kosa ary ny fanedanana farany amin'izay hetsika karakaraina na ny fiofanana omeny MPE izay. Efa marobe ny nahita voka-tsoa ary azoko lazaina fa isany misongadina eny amin'ny sehatry ny fiompiana amin'izao fotoana izao ireo mpiofana rehetra izay efa nandalo teo amin'ny MPE manana ny maizy azy zareo ao anatin'izay hoe sehatry ny fiompiana izay dia manentana antsika rehetra ho tonga anatrika ny fiofanana izay ataontsika manomboka ny fa-14 sy ny fa-15 ny volana aprily amin'ny fiompiana trondro ny fa-17 ny volana aprily ny fiompiana tantely ny fa-19 ny volana aprily ny fiompiana akoho gasy ny fa-20 ny volana aprily ny akoho panatodilavy ny fa-24 ny volana aprily kosa ny mahakasika ny fiompiana kisoa ary ny fa-25 ny volana aprily ny akoho fakananofo na ny poulet de chair dia 5,3 monja hatrany ny sara-piofanana isaky ny loha hevitra manomboka amin'ny fitora sasany hatramin'ny 5,000 ny fiofanana dia efa ao anatin'izay ny sakafo atoandro ny boky sy ny attestation moa zany dia gratuit mazava ho azy. Dia misaotra anao rojo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real TV tamin'ity alina. Misaotra tojo. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Mifaran'eto ihany koa ary tokolasy tombovavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno isika rehetra na tranjery izany hatramin'ny farany azadonoina ny fandarina l'invité du jour aorian'izao fampahalalam-baovao mametraka ny mandrabitafa ho amin'ny rapitsondray veloma tompoko. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si.